mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarabatsika revako malala tratra ity sabotsy farany herinandro fahen'ny volana mety ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny asan'ny apôstôly toko voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy. Rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorian'ny jaliany fahavelony izy. Ka niseho tamin'ny efapolo andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-ny angona teo amin'i Jesosy dia namepetrasy tsy hiala any Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa renareo tamiko. Hoy izy: fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe: Tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa io kosa izy taminy: tsy anareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany. Fa azo hira nareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary rehefa nilazany Jesosy dia nankarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany niakanjo akanjo fotsy izay nanao hoe: ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niara taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaikin'i Jerosalema araka izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany de Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andre sy Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba. Ireo rehetra ireo ny ray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahy. Ry iray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandininy faraika ambin'ny folo. Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Ny bokin'ny asan'ny apôstôly raha vako malala dia boky izay mitantara ny zava-nitranga tao aorian'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny filazantsara dia miresaka momba ny fiainan'i Jesosy tetỳ amin'izao tontolo izao. Ny filazantsara dia manazava amintsika hoe inona no nitranga ny zavatra tamin'ny fifaneraseran'i Jesosy tamin'ireo mpianany tetỳ amin'izao tontolo izao. Ny filazantsara dia miresaka hoe inona no nataon'i Jesosy ho antsika. Namoky ny nona izy a, nanasitrana ny marary izy a, maty tao amin'ny hazo fijaliana izy a, nitsangana tamin'ny maty izy. Ny filazantsara dia milaza izay nataon'i Jesosy. Fa ny asan'ny apôstôly kosa dia milaza izay asain'i Jesosy ataontsika. Ary zay mahatokany hoe tsy tena asan'ny apôstôly no lohatenin'ity boky ity amin'ny soratra sasany, ohatra ao anatin'ilay boky antsoina hoe Codex Sinaiticus izay hitan'ny lehilahy anankiray, hitan'ilay mpikaroka anankiray antsoina hoe Tischendorf, dia tsy hoe asan'ny apôstôly naran'ilay boky fa hoe asa fotsiny, ireo asa dia mijanona hatreo. Ireo asan'iza dia ireo asa izay asain'ny tompo ataontsika tao aoriana ny tsanganany tamin'ny maty. Marina loatra fa ilay boky ny asan'ny apôstôly izay resahanao ange dia ny asa nataon'i Petera sy ny asa nataon'i Paoly hatreo amin'ny toko 10 na alokelin'ny toko 10 dia Petera ny resahana, toko 10 mankateo indra kosa dia Paoly ny resahana. Zay mahatonga an'izy hoe asan'ireo apôstôly, au pluriel izy ny teny frantsay. Fa ny tsika hoe asan'ny apôstôly dia ohatran'ny anarana tsotra fotsiny. Fa
zay tokony ho an-tsaina dia asan'ny fanamasina ny boky, mitantara ny asan'ny fanamasina tamin'ny fanirahana ireo mpianatra izay asan'ny fanamasina ka nasain'i Jesosy nataontsika no ho tantaraina ny boky ny asan'ny apôstôly. Eto ary dia misy zavatra nahavariana ireto apôstôly. Rehefa nakirana any an-danitra Jesosy de variana nijery ny lanitra izy. De hoy ireo anjely nanaitra azy. Hoy ireo anjely nanaitra azy eo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly fa ino ny mahazo anareo nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo. Iny Jesosy niakatra nakany an-danitra efa nanafatra hoe hifona ho antsika eo taranakavanan'Andriamanitra fa ndreo reo Galileana reo mpianatra de variana nijery ny lanitra. Nijanona teo amin'ny toerana anankiray ary nijery ny lanitra. Izay natonga ireo anjely nanaitra. Tsy de mahazatra loatra mahita hoe anjely amin'ny testamenta vaovao. Amin'ny testamenta vaovao de tamin'ny fotoana nahaterahan'i Jesosy na ilazan'ny fahaterahan'i Jesosy no nipoitra ny anjely. Taoriana anjely de tsisy anjely intsony. Rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy na rehefa nitsangana tamin'ny maty de niverina indray ny anjely. Zany hoe tamin'ny fotoana ny faneraserahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra de tsy nifanerasera tamin'ny anjely ny mpianatra. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy de tonga ny anjely nilaza hafatra ary eto indray niakatra nakany an-danitra Jesosy de niverina indray ny anjely nanaitra manao hoe ry Galileana, nahoana no mijanona eto ianareo? Inona no antony hijanonanareo eto? Lay matoa-teny zay resahana eto ravako malalana amin'ny hoe nahoana no mijanona eto ianareo de mamperitreritra mihitsy lay voambolana zay ampiasaina istemi lay matoa-teny istemi zay milaza hoe tsy mihetsika na mijoro na koa toy ny maharitra mipetraka amin'ny fotoana anankiray na koa maharitra mijanona manao zavatra anankiray manokana dia izay le teny hoe istemi zay avy amin'ny teny koa hoe stao zany hoe milaza olona toy ny tsy metsika toy ny voazony zavatra anankiray toy ny manao zavatra mety na mijoro manao zavatra na mijoro miatrika zavatra na mety koa hoe hiaran-javatra fotsiny mipetraka hiaran-javatra fa tsy manao zavatra fa toy ny hiarana. Dia nandritra ny taona maro de ao am-baiboly zany dia anam'izao andro antsika zao de misy karazana civilisation anankiroa. Dia ny civilisation zay ataontsika hoe ny civilisation ny mpifindramonina nomade na nomadisme sy ny civilisation ny ataontsika hoe sédentaire na sédentarité. Zany hoe ireo mpifindramonina zay misy ireo civilisation ny tia mifindra-monina ary misy kosa ny civilisation reo tamana amin'ny toerana anankiray na sédentaire. Io efatra any amin'ny bokyny Genesis hitatsika fa hoe eo amin'ny tantara hoe Kaina de namono ny Abela. Fa raha metraka fanontaniantsika hoe inona moa zany ny tena antony tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny sorona nataon'ny Kaina ary nakasitrahan'Andriamanitra kosa ny sorona nataon'ny Abela. Ny valiny dia eo amin'ny lafiny ny civilisation io. Ny civilisation ny Kaina izay tsy inona tsokory fa civilisation ny fambolena. Civilisation ny fambolena, civilisation ny satria ny sorona nataon'ny Kaina de ny fambolena. Zany hoe ny civilisation mamboly zany fa ny civilisation ny sorona nataon'ny Abela kosa de ny ondry ary civilisation ny nomade zany ny Abela. Zany hoe i Abela dia sary maneho ilay nomadisme. I Kaina kosa de maneho ilay sédentarité, zany hoe lay olona tsy metsika, lay olona tamany eo amin'ny toerana misy azy, lay olona zay mifikitra amin'ny zavatra zay amin'ny toerana misy azy io. Dia mazava ho azy fa novonoan'ny Kaina i Abela. Zany hoe rehefa novonoan'ny Kaina i Abela le civilisation lay sédentarité, izany hoe lay mandrakariva lay civilisation toy ny maro toerana lay tsy mihetsika dia mamono ilay civilisation nomadisme. Saingy zao nefany voaroka Kaina ary ny fiafaran'ly zany de zao fandresen'ny civilisation ny nomadisme ihany. Hitatsika misaotra masina manontolo zany ary hitatsika mihitsy amin'ny tantaran'izao tontolo zao.
ny tantaran'izao tontolo zao a de tsy tokony adonoantsika fa miariary ny fandresenny misy boky nosoratana mpandinika anankiray Jacques Attali le homme nomade zay lohatenin'ilay boky efa taona vitsivitsy zay ny soratany mampieritreritra mamaky lay boky a satria miresaka manokana momba ny nomadisme ary rehefa tena miresaky ianao zany hoe ny nomade ozy a ary zay mihitsy a no ny akabeazan'ireo ataotsika hoe zava-baovao hita dia saika ny nomade ny nahita azy zany hoe ny fifindramonina ny kodiarana laroa zany a ny boussole ny sambo a ny demokrasia ny isan-karazany reny dia avy amin'ny saika ny nomade ny nahita nyrenydrehetra reny ny tsy ny toe-tsaina ihany fa na reo zava-baovao isan-karazany reo fitaovam-pivezivezeny isan-karazany dia saika ny nomade no nahita azy ny teny hoe nomade dia mazava satria ny grika nomade tsy tokony adoroany zany fa ny grika dia nomade nomados ireo mpifindra-monina fa ny teny hoe sédentaire de tsy teny grika akory fa teny latin zay avy amin'ny teny hoe cdo zany hoe olona midrombona olona mipetraka midorevaka na maro toerana amy toerana anankiray eto a de tonga ampieritreritra le matoa teny hoe izy temy zay hoe karazana misy le galiliana zay tamana amy toerana anankiray tamana mijery ny lanitra zany hoe rehefa nahazo toerana de tamana nijery ny toerana nijery ny lanitra de ny foaziny lay anjery izy manao hoe fa nahoana nareo no nidonaka nahoana nareo no tovariana nahoana nareo no to mijanona eto amy toeteranyity fotsiny ary tsy tokony adorona avako malala fa ny fiainana kristianina de fiainana tahaka ny nomadisme amy lafitra anankiray hoe fiainana zay ibanjinana fotoana fandalovana tsy zay raha teo amy fitenitsika mandrakariva dikany teny hoe paroika zay nazona ny teny hoe paroisse dia karazana séjour zany hoe zavatra fandalovana ary tsy tokony adoroantsika zany fa rehefa miteny eto ny soatra masina hoe fiaina kristianina de fiainam-pandalovana tsy hoe fiainana fikirina akory tsy hoe fiainana mijery ny lanitra de mety de mitorovoka de tsy manao na inona zavatra rona telo zany ny tiany azan'ny apôstôly no takatritsika raha miteny izy manao hoe fa nahoana ianareo no mijanona mijery ny lanitra misy karazany olona anakoroa zany de zao a telo misy ny mpino na misy ny olona variana mijery ny lanitra mijanona miato mihitsy zay le tena matoa teny hoe izy temy miato zany hoe toy ny manana zavatra atao izy fa zao tena niato izy nijanona izy de nijery ny lanitra izy de zay le fanontaniana hoe aza miato mijery ny lanitra fa toy izy ihany ny lalana ary de izay toety zavatra zay hoe misy karazan'olona zany karazana mpino de zao miato mijery ny lanitra misy kosa miato mijery ny tany fa ny kristianina tsy hoe miato mijery ny lanitra sady koa tsy hoe miato mijery ny tany fotsiny fa kristianina zay mijery ny lanitra mijery ny tany fa manana mahatsiaro hoe mandalo mahatsiaro hoe mandray andraikitra ny ataotsika hoe kristianina mijery ny lanitra variana miato mijery ny tany miato mijery ny lanitra dia kristianina zay manonofy kristianina zay toy ny miandro fotsiny hoe miandro ny fiverenan'ny tompo aza antonona fa raha mamaky tsaka ny epistilo any Hebreo isika dia misy zao teny zao manao hoe aza mahafoy ny firahantsika miangona misy zao teny zao manao hoe isika tsy naman'zay miemotra ny antony de zao tamin'ny fotoana zay rehefa tonga ny asan'ny pentecote hitatsika bokin'ny asan'ny apôstôly de mitambatra reo kristianina de nangoniny avokoa ny fananany rehetra de niara-monina izy zay le atsony hoe koinonia de niara-monina ro mpianatra rehetra reo naka tamin'ny apôstôly ary rehefa naharitra izy ireo tao anatiny fiainam-piaramonina io nisy zany any nitony varotra ny fananany nisy nitondra ny fananany de niara-niainana tao anatiny lay antoatsika hoe fiombonana hitatsika amy bokin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa de zavatra antranga de zao betsaka tamin'ireo kristianina zay
ny aina tao anatin'ity fiombonany ity a no natsiary maty antoka aitsika tsara tantarany Ananiasy sy Safira de nitoy iny tantaran'io fiangonana voalohany io fiangonana voalohany zany de zao lasa nisy ny anangatsika ary zay ny dikany hoe nanoratana ny epistily ho an'ny Hebreo ho an'io fiangonana zay ny aina teto ambon'ny tany io izy ny aina lay kolonia saingy zao ny tao an-tsaina izy ireo de ny hoe hiverina vetivety Jesosy ny tao an-tsaina izy ireo satria Jesosy ny teny manao hoe vetivety de ho hitanareo a de vetivety tsy ahita indray intsonareo a de vetivety dia ahita indray nareo de ireo kristianina voalohany izay voalazo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko faharoa de nihevitra fa i Jesosy dia hiverina vetivety fa tsy hoe ela be akory ary dia variana ny jeriny lanitra izy zany hoe tena nieritreritra izy fa hoe hoavy vetivety Jesosy de niandry izy ary hitantsika eo boky ny epistolany Hebreo zany reo olona ny mpananana be de be reo zany de nikivy satria nisy zany tsy nanao ninona fe de niandry ny fiavin'ny tombo fotsiny nisy zany any hoe nitavandra ny fiezahany sasany fotsiny fa tsy nanao na inona vokatre de zao vaky lay fiangonana vaky lay nisy zany iny niatakataka tam'lay fiangonana zay ny dikany hoe andotsika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ao amin'ny epistily any Hebreo zay ny dikany aza fo le firahantsika miangona satria nanomboka nandrasana zany Jesosy ay zary Jesosy mbola tsy tonga ka izy ireo ay Jesosy nandrasana io tsy izy ihany akory ny miandry azy ay Jesosy ny tena manao hoe ho avy a ka akanareo any amiko de tsy voatery ry zareo fa ny fiangonana ay Jesosy tsy tonga vetivety fa mbola naharitra tam'izao fihevitsika zao fa reo olona tam'izany fotoana zany tsy nahazo ny tenin'ny Jesosy aty aoriana izy vao natakatra an'le izy efa nanomboka maty kelikely ny apôstôly zay vao natakatra izy hoe asao de tsy ho atsika ihany tokoa raha ny teneny an'ity fa sao de hoan'ny tenenan'i Jesosy an'zany fa sao de hoan'ireo olona any aoriana koa alelalelan'izay nefany efa betsaka kristianina niataka tsikelikely to anatin'le fiangonana nahatonga ilay teorie tsika tsy mba naman'zay mihemitra ho tsika manao hoe ny kristianina zay variana mijery ny lanitra fa zay tairin'lay anjely hoe aza te variana mijery ny lanitra de zao kristianina miandry fotsiny kristianina hoe anky Jesosy nge fa ho avy tsy mila miasa tsony tsy mila manao na inona tsony variana mijery ny lanitra koa ny kristianina rehefa tsy mandray andraikitra hoe Andriamanitra nge mahay zavatra rehetra ka inona moa dia zany fanitrano zany ve Andriamanitra manala ny fanitrano zany anoanana zany nge ain'Andriamanitra isorony kristianina tsy manao na inona tsy mandray andraikitra ary zay no tonga ny anjely eto ny temana hoe tsy zany ange ny dikany hoe niakatra nakany an-danitra Jesosy niakatra nakany an-danitra Jesosy tsy mitona olona hipetrapotsiny zay mahatonga ny soratra masina mampatsiaro atsika ny fiainan'ny nomady mampatsiaro atsika ny fiainan'lay fiainam-pivahinina hoe eto amin'ity tany ity de mila mibanjina ny lanitra eo fa le olona miasa lay olona mahatsiaro hoe misy tanjona ny tanjona de any amin'ny ho avy satria zay ny dikany teny hoe nomados zany hoe misy tanjona de tsy mbola mahatratra n'lay tanjona fa manohy ny di zay any aloha lay tanjona fa misy koa ny kristianina zay na misy koa ny mpino zay variana mijery ny tany fotsiny variana mijery ny tany de mifikitra eto ambonin'ny tany ary tamana eto am'lay tany tsy mijery ny lanitra manonofo fotsiny indray izy fa lasa ara-nofo loatra indray tsy hoe manofonofo fotsiny izy tsy amin'ny fandraisana andraikitra fa zao indray lasa variana amin'ny tany makafy loatra indray le fiainana eto amin'ny tany hitantsika amin'ny tantarany Sodoma sy Gomora lay olona makafy loatra lay neto ambonin'ny tany ka tsy mibanjana ny lanitra tsy mibanjana hoe ny fiainana nge ka misy farany ny fiainana nge ka tsy olona malaky miolona am'lay eto ambonin'ny tany hitantsika eo amin'ny tantarany Lioka ilay lehilahy ny teny manao hoe mivokisa ataovy say avoky anao ry fanahiko mifalia lay olona lay mieritreritra eto tany ihany ny fiainana eto no ararotana anaovana zay rehetra mahafinaritra de rehefa maty de maty fa tsisy ninona tsony ambadika ny fahafatesana reny lay olona tsy mijery ny lanitra fa mijanona mijery ny tany fotsiny ihany fa zay tia ny asan'ny apôstôly zay tsika afaka marana de zao tsy olona variana amin'ny tany fotsiny tsy olona mijery ny lanitra ka tsy manao na inona fa toloram-potsiny na malaina ara-panahy na koa hoe olona variana mijery ny tany fotsiny ka tsy mieritreritra ny ara-panahy fa mieritreritra ny ara-nofo fotsiny fa ny olona zay tia ny toetra ny tia ny asan'ny apôstôly ho toetra atsika ka hitenenany manao hoe nahoana
no mijanona eto mijery ny lanitra zao de nitohy ny manazava azy manomboka ny amdiny ny 20 ka hatramin'ny andiny ny 17 olona manahoana izy io jereo tsara ny andiny ny 20 ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva. Zany hoe rehefa taitra izy ireo de namonjy any Jerosalema, namonjy any Jerosalema mba haninona izy. Ny olona zay tsy variana, tsy mijanona mijery ny lanitra fotsiny na mijanona ifikitra amin'ny tany fotsiny de zao olona mihetsika, olona manao zavatra, olona manana antody mazava niala teo amin'ilay toerana de andeha ho any Jerosalema, fantany tsara ny diany. Azany ny fiaina kristiana ry havako malala, tsika miandry ny fiavian'ny Tompo, itsika mibanjina ny lanitra zay mbola hovatantsika rahatra zay, saingy zao isika am'ty tany fandalovany ity dia manana anton-javatra iainana, manana dia atao ary mahatsiaro fandalovana dia manatanteraka zay planin'Andriamanitra. Araka ny tenin'i Jesosy manao hoe ovavolombeloko ianareo any Jerosalema, de ireo mpianatra reo fa nakany Jerosalema. No zany dia olona manaraka ny baiko ny Tompo, ny olona tsy mijanona, ny olona tsy mijanona mibanjina ny lanitra fotsiny de olona manomboka manao ny asa zay mpanaovan'Andriamanitra azy. Fa ny toetra manaraka rehefa koa malala dia ny tonony eo mihitsy izy manao hoe ary rehefa tafiditra izy de niakatra ho any amin'ny trano ambony izay fitoerany. Na ninona teo amin'ilay trano ambony amin'izay fitoerany moa reo olona ireo. Raha mamaky tsara lay toerana isika dia nivory tao zany ireo mpianatra ireo, nivory tao ireo mpianatra ireo, voatanisa reo ny anaran'izy rehetra, niandry ninona ny fiavian'ny fanahy masina, niandry ny fiavian'ny fanahy masina. Ny olona zay tsy mijanona eo amin'ny toerana anankiray mibanjina ny lanitra de zao olona makatoan'Andriamanitra ary miandry baiko ny Tompo, ny tenin'ny Tompo, makatoa ny Tompo ny teny manao hoe aza-bola mihetsika ianareo fa miandrasa ny fanahy masina. Ary ny fahatelo de zao inona koa ny toetra zay hitantsika amina hoe olona tsy mijanona mijery ny lanitra fotsiny de jereo tsara hoe 5:20 ary ireo rehetra reo de ny ray saina, ny firaisan-tsaina, ny olona mibanjina ny lanitra kanefa tsy variana mibanjina ny lanitra na olona tsy mibanjina ny tany fotsiny ihany de fa manatanteraka ny asa zay asain'Andriamanitra tanterahiny de zao olona miray saina koa izy. Fiangonana miray saina, mpino miray saina, manana ny antom-pisiny izy, manana ny tanjona zay, manana ny mahafantatra ny dikany zavatra ataony izy, ary indrindra miandry ny fiavian'ny fanahy masina, tarihin'ny fanahy masina ary ao anatin'izany rehetra nefa dia olona miray saina. Matoa ny tany saina teo reo anahana be de be reo, zany Simona Zeloty zany olona maheritreritra nge zany, zany Petera zany olona moratoina mafana fo nge zany, zany Tomasy zany nge olona manahirany, fantatsika ny toetrany Tomasy olona bedoika, olona tsy mora resena lahatra, zany ireo apôstôly reo de zao olona samy hafa toetra nefa izao ny ray ny saina izy. Raha ohatra ka olona mijanona mibanjina ny lanitra fotsiny de zao tsy mahavita miray saina. Raha olona mibanjina ny tany fotsiny tsy mahavita miray saina. Fa ny olona zay manaiky tarihin'ny fanahy masina, ny olona baiko manateraka ny baikon'i Jesosy de zao ineny fa manjary mahay miray saina. Ary olony vavaka naharitra ny vavaka dia tsy olo ny fanavakavahana. Io zao de misy vehivavy Maria reny Jesosy sy ny rahalahy ny olona mahatsiaro hoe fianakaviam-be iray ny fanompona, fianakaviam-be iray ny fiangonana. Lavako malala engany ianao atsiaro fa mpanompon'Andriamanitra isika de aza variana mijery, aza mijanona variana mijery ny lanitra fotsiny ihany na mijanona variana mijery ny tany, fa izao mandehana araka ny tenin'i Jesosy, mandehana ny amin'izao tontolo zao, mandehana toriana ny filazantsara, miasa, manompo, mitia namana, mitia ny havana, mitia ny fianakaviana, miray aina, miray fo, miray fanahy amin'ny fanomponan'Andriamanitra ao anatin'ny fahasamihafana, ao anatin'ny fahasamihafan'ny toetra, ao anatin'ny fahasamihafan'ny fahalalana, ao anatin'ny fahasamihafan'ny mety ho fiaviana, ao anatin'ny fahasamihafan'ny ny tarazo maro samihafa zay mety ho iainana maha olombelona de zao ao anatin'ny reny no itoriana sy iainana ny filazantsara ka miray saina, miray aina. Afaka malala ho iary ny Tompo aminao manao hoe nahoana no mijanona eto
mijery ny lanitra ianareo. Engany tsy ho kristianina variana, tsy ho kristianina dompotsiny, fa kristianina mandray fanapahan-kevitra, handroso, hiasa, afana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Mivavaka sika tompo am'soranao zahay noho ny amin'ny filazantsaranao zahay manaitra anay tsy ho variana. Izao tontolo zao de miasa mafy, de tao aminao ny kristianina tsy ho variana, fa tsy ary fa manana didy aman'andraikitra zahay ampanaovinao azy amin'ity tany fandalovanay ity. Any amin'ny fanjakanao no masonay, saingy ny filazantsara torianay kosa dia eto am'ty zao tontolo zao ty. De ampahireo zay tompo tario amin'ny fanahinao masina. Efa nanafatra anay ianao fa azo hery zahay amin'ny latsahin'ny fanahinao masina, de omeo faharetany zahay hafanampo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia mivavaky zay tompo am'izao akatoky ny pentekosta izao, omano fo mampanahy anay hitsena ny fanahinao masina mba hahatonga anay hafana fo, hahatonga anay tsy ho variana na amin'ity tany fandalovana ity, na hanofy fa ampianaro zay tompo hanana fifaliana, hiatrika amin'ny fifaliana ny asa fanompoana zahay ampanaovinao anay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ity herinandro mifarana ity Jesoa, fa avy aminao zany de manjakà mandrakariva tomponay am'izao herinandro vaovao hikadona rahabito zao indray. Misaotra Jesoa, amin'ny anaranao fa mivavaka izany. Amen.